Fona misy rahantsika raha mitidakariva ity ankalazan'ny fetin'ny taranaka ry zareo nivon'ny FGKM ampahitrizina Betela firaisana ny alady avy zao ny fandaharam-potoana ao anatin'izany dia horavahan'ny rindrakira izay arahana amin'ny ANAF andravaniko fivavahana. Tondebe no karakarain'ny FGKM ampahitrizina Betela firaisana amin'ny alahady ho avy zao ny lalan'ny fetin'ny taranaka anafanazany fotoana izany antoko-piren'ny ANAF andravaniko fivavahana. Amin'izao fatrarantsika ny tsingerin-taona izay ankalazana indrindra ny fetin'ny taranaka izay ho tanterahana aty an-tanindrazana amin'ny alahady fahavalo amby roapolo ny volana Aogositra ho avy zao. Ka dia izany no anasanantsika rehetra zanakam-pielezana mpianakavin'ny finoana hiaraka amin'ny voninahitra an'Andriamanitra amin'ny vanim-potoana io. Ny fandaharam-potoana dia toy izao lazaina manaraka izao. Anomboka amin'ny 7 ora maraina ny fotoana izay eloavan'ny fandraisam-bokatra maro samihafa. Ary dia ny tarika amin'ny fotoana amin'izany moa dia ny filohan'ny fizafiamma Andriamatoa Rasamiarisoa. Ny tondran'ny vatsim-pananana san'ny tenin'Andriamanitra amin'izany dia pasteur Rakotoniaina tali général ny CFA FGKM. Aorianan'ny fotoana dia isy ny fiarahana mandray ny fanasan'ny tompo. Ary rehefa izany ihany koa dia tsy diso anjara ny nofo dia isy ny sakafo izay amidy amin'ny vidiny mirary eo an-toerana. Ny tety ireo voatra rehetra mandrafitra azy kosa raha mpikambana amin'ny sampana fifazana nivon'ny FGKM Manosy Avaratra ka natateraka ny tafika masina ny 20 hatramin'ny 1 Aogositra lasa teo. Hetsika izay ny farana ny tamin'ny lalan'ny antsampanahy lehibe ny alahady tolakandro. Tapitra ny fampalalana vaoantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka toko lasa toko vavo ho manaraka indray tsika amin'ny fotoana eto veloha adoko.